ny finoana mitondra antsika amin'ny fotoana izay tsy takatsika dia manampy antsika hivoaka ho mpandresy eny ampiteny. Dia mety mandalo zavatra ianao zao fa ny vaovao mafaly dia hoe mandalo fotsiny ianao. Resaka aminareo androany mikasika ny hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Kristy. Ino ary dika zany hoe manoatra noho ny mpandresy zany? Efa masaina fa ianao ina ny dika zany? Za mino fa Andriamanitra naneho aho hoe midika zany fa mialohan'ny anananao olana, efa hainao sahady fa ninona olana mety anananao eo, afaka resenao amin'ny alalan'i Kristy zany. Mbasainy fotsiny zany, mialohan'ny anananao olana akory, efa miaina fatokiny ianao, fa hoe ninona zava-misy eo, dia manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'i Kristy le tianao. Mila tena ataonao lalina anatin'ny fananao any mihitsy zany androany mba tsy atahoranao izay vaovao ratsy eo. Dia hoe atahotra rehefa misy zavatra mitranga tsy tao amin'ny eritreretinao na izay nandiso fanantenananao, fa tsy tokony atahotra zany. Ianao hoe manimba anao zany ka hoe tena andeha hihoatra anao zany. Miaraka amin'ny Kristy ao anatinao ao dia tsy misy zavatra hafa hihoatra anao zany, satria tsy misy olana lehibe amin'ny ihany koa. Ka sika zany tsy hoe mpandresy fotsiny, fa manoatra noho ny mpandresy. Fandao jerena andreo mana fahavalo. Za zany tena marina manana teny maromaro androany izay ho ataontsika eo amin'ny écran eo mba ho jerentsika miaraka daholo. Zany hoe izay aloha ny tanjoko fa matetika lasa mankany amin'ny tsisy akory. Fa hitako tsara ihany mahita ilay teny eo alohantsika eo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy manomboka eo amin'ny 9:5 Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjehana? Sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Hitanareo misy olona manam-pinoana be mandra-panana ny olana goavambe. Tena mora zany mipetra-potsiny dia mihira amin'ny finoana, dia miresaka finoana, dia mandray hafatra ny finoana, dia mamaky boky amin'ny finoana, dia mihaino CD momba ny finoana. Fa tena sehatra hafa mihitsy rehefa mila mampiasa ny finoanao ianao. Ary ty dia miteny antsika hoe na olana inona na inona izay manjo antsika eo, tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Dia izay tao amin'ny Kristy, rehefa manana olana lehibe ianao, mety hoe olana izay tsy ataonao ho isan'ny olana tsotratsony fa hoe zava-doza, fa aza mba avoaka ny vavanao akory zany teny zany hoe Andriamanitra ianao ary ve tsy tia ahy? Fa tsy hoe manana olana sika dia maneho izany fa tsy tia antsika Andriamanitra. Fa saika fanehoana zany matetika hoe mankala antsika ny devoly. Dia manao izay rehetra ho afana izy mba hanalananao amin'ny finoanao. Fa ny finoantsika dia tsapaina amin'ny fotoana samihafa amin'ny fiainantsika. Fa raha tsy hanana olana mihitsy sika, tsy mila finoana zany mihitsy. Zany ilana ny finoana. Ny finoana no mitondra antsika amin'ny fotoana izay tsy takatsika ka manampy antsika hivoaka mpandresy eny ampita. Dia mety mandalo zavatra ianao zao fa ny vaovao mafaly dia hoe mandalo fotsiny ianao. Ianao zany mihetsika foana dia mbola velona ihany, dia mbola misy fofinaina, dia mandehandeha ihany ianao sady mandalo izany. Ianao zany tsy simba eny antenatenany ihany, fa mandalo ihany ianao. Dia saina zao, rehefa mivoaka eny ampiteny ianao dia matanjaka kokoa noho ny talohan'ny idiranao tao ianao, ary tsy harenesana na dia fofonafo azy ianao. Sadraka, Mesaka ary Abednego zao niditra tao anaty laforo mirehatra afo, ary ilay mpanjaka ratsy saina nanao ny afo avy impitoeny mahazatra. Fa rehefa nivoaka tao ry zareo, tsy manarenesana fofonafo akory. Dia nisy lehilahy fahaefatra ihany koa izay niaraka tamin'ny zareo tao anaty laforo tao. Fa Jesosy dia miaraka amintsika foana amin'ireny ady sy fanenjehana manjo antsika ireny. Ary efa voasoratra ihany koa hoe noho ny aminao no hamononanay mandrakariva fa natao tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina izahay. Izao hitanareo matetika rehefa mijery tranga misy anao dia toy ireny hoe zanak'ondry entina ho vonoina ireny ianao, tahaka ny hoe hitanareo. Za zao nianatra finoana, efa nandre ny tenin'ny fikasan'Andriamanitra, mankany am-piangonana, dia manome, dia midera, dia
manangona amin'ny boky rehetra de manangona CD koa de zao fa ina ary tiako rotany ity de mivavaka amin'izay de mivavaka de tony tsy mahita an'Andriamanitra manampy an'izany azonareo mety hoe olona zay fantatrao mihitsy azy zay fandresanao ny hoe atsara an'Andriamanitra sy ny fomba hitahina azy ireo fa mijery zareo zany de hitanareo ny fijerena zavatra tsy ho tsara ho anao zany fa ny Baiboly milaza ao amin'ny 7:30 kanefa amin'izany ao anatin'izany mihitsy tsy hoe rehefa vitsy zany fa ao anatin'izany mihitsy reny zavatra misy atsika rehetra reny manoatra tsy hoe mety ho izany sika na ho izany angamba fa manoatra noho ny mpandresy isika eny mihoatra amin'ny fandresena amin'ny alalany ilay tiatsika tena nareo afarambola aintsika fa tiatsika foana Andriamanitra sy hoe Andriamanitra de tsara de ahoana ny mbola hisalasala atsika fa tsy afaka andray tanana ny olam-piainatsika izy ianao tia ny zanakao de raha ray aman-dreny tsara ianao rehefa manana olana iny zareo ianao tsy amela azy rehetra zany raha tsy efa manampy azy amahazany olana zany de raha toa ka amary aman-dreny ara-nofo mahay manao tahaka izany tsy mihoatra noho zany ve ny Andriamanitsika hiaseho anilantsika rehefa mitaraina aminy sika amen tiako fantatrareo zay mety olana misy atsika eo androany fantatr'Andriamanitra zany fa manompo an'Andriamanitra zay mahitsy sika de manompo an'Andriamanitra mandre sady tianao izy ka natsapanao zany na tsy rehefa mivavaka ianao ka matoky azy de izy no miasa amin'ireo olanao Andriamanitra no miasa amin'ny olanao amen fa ny ilaina ataonao anatin'izany de milamina tsara tony tsara miala mitahotra de mitohy amin'izany Jona 1:4-5 anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra efa azy ianareo de tokony hijanona kely vetivety aloha sika ianao hoe wow hoe efa azy ianareo de efa nandresy ny oatra azy reny de ireo iraky ny antikristy efa resinareo Sahan'ady ny herin'ny demoniaka rehetra ary ny famaizinana tsy mila iasanao ny amin'izany tsy mila manandra an'izany ianao tsy mila tsemboka amin'izany ianao tsy mila miady amin'izany ianao efa resinareo Sahan'ady reo iraky ny antikristy satria lehibe zay ao anatinareo mihoatra no ilay eo amin'izao tontolo zao zao hitanareo raha manandrana kely fotsiny sika tena mety ho faly sika androany toyreny hoe efa hitako amin'ny fanahiko reny de tena nianatra androany hoe reo olona zay mety ao amin'ny fanahy zany tsy midika hoe toy zany koa ianao amin'ny aty ivelany fa ao amin'ny fanahy hitanareo matetika zany sika saika manao tahaka izao hoe fa de maka ny am-piangonana sika de miaina tanteraka amin'ny fanahy sika de ohatra zao ny androany atao pitoriany zao teny zao ianareo zany zao de za zao mahatsiaro manondraka fanahy maina androany manoatra noho ny mpandresinareo sady azy nareo efa naresy efa nioatra sy nandresy ireo iraky ny antikristy tsy mananady lehibe amin'ny devoly zany tsika fa eo ambany tongotsika izy fa ny olana ange de tsy malala sika hoe iza marina moa ka tsy avelantsika halala izy hoe mahay ny momba atsika izy ka de ararotiny sika satria very ny olona tsy manana fahalalana firy taona ny fotoana laniko nandehanana ny voaka sy niditra ny fiangonana isan-kerinandro fa ny fiainako manokana tsy mbola naonena foana ihany de za tian'Andriamanitra zany iny fa ho any an-danitra rehefa ho fatoka tsy mananana fandresena mihitsy aty ety mandra-piainako ny fiainako rery tahaka ny amin'izao mba hanampy olona ny devoly tsy tia mpahalalanao ny mariny zany tsy tia ny halala zany ianao hoe izy ianao amin'ny Kristy tsy tia ny halala zany ianao hoe manana hery sy fahefana amin'ny mahampino an' Jesosy Kristy tadavy no maina amin'ny fanafony ianao ny tenin'Andriamanitra milaza fa ny fahavalo tonga andringana antsika Satana tia andringana mpino
sy anao zay akely saina azy de okely fanahy de okely fijery. Fa efa n'Andriamanitra sika. Wow. Isika de azy. Alleluia. Jereo fa efa manomboka mijery ilay maso mamiratra kely sady ianao. Fa efa azy sika. Za nge manana reny olona rehetra reny. Oh, maninona raha tsy misaina izany intsony ianao de hoe hiresaka ireo olanao ireo foana e. Fa mba misaina mikasika an'Andriamanitra kely aloha izy ianao amin'ny Kristy. Inona no entiny no avinao? Fa zay atrehanao ankehitriny de fotoana lalovana ihany, fa tsy ahatra eo foana zany. Io ihany koa de andalo. Andalo ihany io, fa efa lalany miala io zao. Ary Andriamanitra miasa zao ny fotoana rehetra maheto anao. Andriamanitra miasa mitrangam-piainanao. Fa tampoka koa. Tamin'ny sasakalina, sokatra tapaka ny varavaran'ny figadrana. Ianao natao an'ny tampoka amin'ny fiainanao. Jaona voalohany toko 4:7. Milaza zany hoe izany no atanterahany fitiavana amintsika, fitambarana sy fifandraisana aminy mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, izay misy antoka sy fahasahiana miatrika azy. De ty andalana farany no tena rako satria tahaka azy ihany sika eo amin'ny zao tontolo izao. Eny ary, zao milaza nareo zany. Efa nisaina tsara zao hitanareo voaingana satria tena nivonina amin'izao fampianarana zao. Fa tahaka azy amin'izao de izany koa isika eto amin'izao tontolo zao. De tahaka azy any an-danitra de izany koa isika eto an-tany. De hoe ianao zao tohatra ny tsy zany aloha zany. Tsy mitovy akory zany zao. Hoe tena tsy tahaka izany akory zany madama, fa ino zany resanao zany? Zao amin'ny fanjakana ny lanitra tsy mahazo nininy zany ianao mandra-pinonao aloha. Jereo sika efa zatra mahita de avy eo mety antenainao hoe raha mahita zany ely sika de hoe ino zany sika. Fa ao amin'ny fanjakany de mila mino zany foana sika. Za mila mino zany amin'ny finoana noho ny tenin'Andriamanitra milohany ahitako zany. Ohatra zao Andriamanitra nanao atsika ho marina aminy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. De tonga raha araka ny Baiboly sika lasa fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ka zao sika mila manomboka mino. Tsy le hoe manana fahadisoana akory fa hoe manana fahamarinana ao amin'Andriamanitra. Ka za mino amin'ny finoana fa efa natao marina amin'Andriamanitra, fa efa nanao voan'ny fahamarinana amin'ny fanahiko izy. Ka nahoana amin'ny fahagagan'Andriamanitra de manana voan'ny fahamarinana ao anatiko ao zay midika fa raha tondrahako zany ka avelako hitombo, isy fotoana afaka nanao toetra tsara ihany. Arakaraka ny inoko hoe afaka manao tsara de zany foana ihany koa no hitomboko amin'izany. Rehefa mino hoe marina zany no hitombon'ny fahamarinan'ny toetrako. Araka ny inoko fa marina ny hatsarana ho azoko ihany koa. De rehefa mino zany zany koa no fahamarinako avy eo. De rehefa mino zany foana de hatsara koa ny toetrako de hatsara koa ny ataoko. Araiky fa tsy teny ihany zany fa za koa nanao ray. Fa ina ary nitranga manao atsony sika, io de vola tsy mamely zany ianao de hoe ianao hoe za koa tsisy ilana. Tena milaza ny marina. Manao atsony sika de herinandro ny heloka sy fanamelohan-tena de nefa raha tsika mankala an-tenantsika ao ihany, fa mitaky kristiana ray kamiao analantsika ao mba handendray, manao fampahirezana de tolotsaina de vavaka mandroaka devoly, de manao zany andro avy sika, misy zavatra ray mitranga de verina tsisy ilanantsika indray. Zany hoe Andriamanitra zany manomana fotoana feno mihitsy erovanantsika amin'ireny toetra tsika zay tsisy afa-tsy karazana adalany eny foana. Fa tahaka azy ihany zany koa isika eto an-tany, manoatra noho ny mpandresy isika. De hitanareo za zany tsy hoe mitondra fiara fotsiny eto androany fa zay lazaiko anareo ny tena marina fototra mihitsy. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Efa nandresy sy nihoatra sady sika de ilay iraky ny antikristy satria lehibe zay ao amintsika noho zay ao amin'izao tontolo zao.
fa tahaka azy ihany de zany sika eto am'izao tontolo zao. Inona ary ilana ny fiangonana raha mbola tsy anana afa-tsy ayafoana ihany sika de fahamenarana de tahotra adysaina fahakiviana de ny hitanondro doeny foana de ho ambanjavatra eny foana fa saika avokatry ny olona tsy mahalala zany na mba mijanona amin'ny fahalalana hoe izy sika ao amin'ny Kristy. Ara mihevitra ianao fa tsy mila miasa am'izany tena diso ianao. Za zao ny asao an'izany foana momba n'izy andresako matetika mihitsy za. Ary tonga teo amin'ny teboka zay ny safidianako ny resako tamin'ny tenako mihoatra ny an'ny olo-kafa. Za tena miresaka amin'ny tenako foana fa marinan'Andriamanitra Kristy de vola mangina ianao za ndray tsy anaikilaingy anao zany. Mandre an'Andriamanitra za vao ositra voataya za de vitahina foana eny am'izay misy arehetra manana ny fifalian'ny tompo no eriko. Zany hoe tsy maintsy mifeny vavanao foana ihany ianao mety ho anao zavatra am'izany azy ianao zay tena asoanao. Alleluia. Tahaka azy ihany zany koa sika eto am'izao tontolo zao mba manao ary izy androany zao. Nareo ve mihevitra fa manany am'izay ipoka Andriamanitra? Tsy mino zany hoe tsy fisinasa ve? Tsy inoko zany. Hitako fa tena faly zao izy, tena feno fiadanana. Mahankafy izay rehetra mitranga any ambony any. Amen. Mety tena mankafy zany zao izy. Amen. Mety tena mankafy ny mandre resaka momba azy izy zao, resaka zavatra tsara mikasika azy. Ary tena mankafy ny tranga maheto anareo zao izy, tena feno an'izany. Fa ilaza zavatra aminareo, Andriamanitra tena mirehareny amin'ny olona zay tonga mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny karazana zavatra tahaka izao. Efesiana voalohany 1:20. Voalohany aloha, za tsy hainga hatrany amin'ny 17:20 sy 20 afa tsy nilazany eo amin'ny 17 sy 20 ary 20. Paoly nivavaka mahafinaritra ho an'ny fiangonana zay ilaina takantsika. Voalohany nivavaka izy aloha mba halalany olonan'Andriamanitra. Ny zavatra lehibe indrindra ho antsika dia ny halalantsika an'Andriamanitra, tsy ny ho an'ny ampiangonana fotsiny fa halala an'Andriamanitra. Dia hafantatra azy, halala ny toetrany, halala izay andrandraina avy amin'Andriamanitra, halala izay ho ataony sy izay tsy ho ataony, ka mba ho fantatra ao rehefa miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra na koa hoe ny fahavalo ve zany miasa zany. Mila mahalala an'Andriamanitra ianao ary mila fotoana zany fahafantaran'olo zany. Faharoa, hoy izy hoe mila ainao koa zay anao amampino anao. Zany no asako androany alina, manampy anareo hahalala kokoa mikasika zay anao amampino anao, fa manana hery anao. Hery no nomena antsika amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao. Andriamanitra tsy mba niandrandra antsika hiaina eto tany tsy misy hery zany, fa tena manome hery antsika izy. Aoka izay malemy anao hoe za de mahery. Ny zavatra fahatelo izay nolazainy eo amin'ny 9:20 de hoe mba ahafantaranareo sy ahatakaranareo ary ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ao anaty sy ho antsika izay mino. Inona ary ny karazan-kery eo amintsika? Nareo zany zao ahita fa ilay hery izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty ihany mitoetra ao anatintsika. Tena tsy arotro mihitsy zany. Zany hoe raha tsorina rehefa nivavaka nanao zay zavatra rehetra zao dia tahaka ny hoe zany hoe tokony ahita ihany nareo matetika rehefa mianatra. Zany zao tahaka za tena faly mihitsy. Ka afaka fantaritsika ilay hery. Fa ilay hery izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty ihany no mitoetra ao anatintsika. Zany anafaingana. Ilay tenantsika mety maty. Tsy ny fo amaraina ihany. Anafaingana tenanao mety maty zany fa ifoa maraina ianao dia vavaka dia andany fotoana miaraka amin'Andriamanitra dia hanala ny tenanao andohanao ianao dia isaina olo-kafa izay afaka notahinao ihany koa. Tsy hoely zany. Ny zavatra rehetra ao amin'ny sainao hanomboka hihetsika sy ho velona daholo. Rehefa manana aina feno ianao hanosika ny fanahinao dia hakasika ny tenanao ihany koa zany. Dia hanainga ny sorokao ianao dia hanandratra ny lohanao dia azo karazan-kery ianao dia hanomboka hivoaka avy ao aminao zany.
Karaha mifomaraina ianao ka miresaka tsy mahomby kanefa ianao kizitina sy krina fa niany ataonao de miresaka ny olanao de mitady olona am'izay anao de miresaka mikasiky ry olanao de miresaka ny amin'ny akalanao ny asanao am'izay de makala ny mpampiasanao de nye de mitondra ny fiara ianao miaraka amin'ny famantarana kristianina. Klaksonneur tian' Jesosy ianao. Zay fa tena leo ny adalàna mihitsy. Eny ary dao vakiny ty. Ka mahafantatrareo sy takatrareo ny hery ho antsika izay mino ndrehetra zao anao hoe la hery ato anatiko. 20 izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Karazan-kerina ary zany resahany zany miresaka mikasika ilay hery zay nananganany Kristy tamin'ny maty izy. Tamin'izy nanangana azy tamin'ny maty de tiako jerenareo ty de ilay mametraka azy. Nametraka azy eny amin'ny toerana rehetra zay ahitantsika an' Jesosy naseho taorian'ny fiakarany de saika noresahana foana izy hoe mipetraka eo an-tananakavanan'Andriamanitra. Tsy hoe mijoro eo fa mipetraka. Misy anton'izany. Izy ny mpisorona be antsika raha tamin'ny testamenta taloha ny mpisorona be ilay miditra eo amin'ny fitoerana masina indrindra. Mametraka ny rano seza ny famindram-po mba azo famelan-keloka ho an'ny olona de tsy afaka mipetraka tsy ny seza tao. Zany no naneho ny tsy fahatanteran'ny asa. Ny olona nanao izay azonana lalàna fa tsy afaka mipetraka izy. Ka tena nanandanja tamin'olona izay natakatra ny testamenta taloha zany ho an'ireo jiosy izay nalala fa ny mpisorona be tsy mba afaka nipetraka izany mihitsy taloha fa tamin'ny Jesosy nakany an-danitra ka lasa nipetraka teo an-tananakavanan'Andriamanitra fa nipetraka izy ary noho ny asany izay efa vita zany efa niditra tamin'ny fitsarana izy ambara-panao ny fahavaliny ho lasa eo amin'ny fitoeran-tongony. Zao aizary sika zao araka ny Efesiana 4:9 tamin'izy natsangana indray efa nitsangana koa isika de mipetraka miaraka aminy ao an-danitra koa isika de tahaka azy ihany de zany koa isika ety an-tany ka nahoana ary sika ny mbola mandendeha manetsiketsika an-tanantsika manany amin'ny zavatra rehetra de mihetsika adalàna eny foana saika verivery-tsaina iny ara-tsaina ara-batana ara-petsepo manina ary sika ny manao zany satria tsy takatsika hoe tahaka azy ihany de zany koa isika ety an-tany miaina be loatra amin'ny fihetse-potsika sika de zay hitatsika de zay lazain'ny olona mikasika atsika de zay ataon'ny olona fa mila manana fanambarana sika ny amin'ny hoe isika ao amin'ny Kristy rehefa tena te handresy ny fahavalo marina. Amen. Ary tsy ny azo zany fanambarana zany ihany fa tazony zany fa raha miazony zany ianao de mety ho zatra hatramin'ny firesana amin'ny tenanao azy satria ianao de mila mandinika ny tenin'Andriamanitra de midika hoe mibitsika mingonongonona eny foana ianao. Sika vehivavy zao mahay mingonongonona mihitsy za mahay mingonongonona de sika koa mahay mibitsibitsika fa sika de mibitsika sy mingonongona eny foana na amin'izay tsy mety. Oh fa rapitso ianao zany ifo de laza hoe za de manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ny Kristy ilay ty ahy. Za tsy matahotra sasa vilia zany, za tsy matahotra sasa lamba, za tsy matahotra nininy zany satria za afaka manao izay ilaina ataoko amin'ny alalan'ny Kristy ilay mpampahery ahy. Ary ianao izay alasa dalan-devoly de hira fiderana foana mandritra ny anaovako ny asako. Ianao ve dia nataka izao? Ye. Na sika manao zany amin'ny fomban'Andriamanitra, na sika ho lasa korotana fotsiny.